dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirezana foy izao milohan'ny zavatra rehetra vavakisika. Jehovah-Andriamanitra reo dia misaotra anao mandrakariva izay no amin'ny alehiben'ny famondram-ponao sy ny fitiavanao ka mbola nanomezanao anay tombonandro mpahavelomana ka nahatraranay izao fiafaran'ny taona 2024 izao na dia mafy ary ny zavatra nandalovana tamin'ity taona ity ary mbola mitoy ny aretina reo ombenombena ny tsy fandriam-pahalemana ny loza maro isan-karazany tsy eto amin'ny firenena irery fotsiny fa manerana an'izao tontolo izao ny fitangan'ny vidim-piainana sy ireo loza tsy ampozina mananotanina mamindra fo mandrakariva ianao ary tsapanay fa ny tombonandro mpahavelomana omenao anay dia mariky ny fialanao nenina matsiaro ny fitiavanao izahay ary na dia ny fahavelomanay fotsiny aza dia tombony lehibe ho anay mbola tsy ringana izahay kanefa eo anatin'izany rehetrarehetra izany dia miantso anay mandrakariva ianao mba hiverina tanteraka aminao mba hanana fiainam-pivavahana marina hahatonga anay hahay hisedra ny zavatra mafy tsy maintsy andalovana dia ny fanahinao masina no angatahanay mandrakariva mba hiasa ao anatin'ny vahoakanao andraisany fanapahan-kevitra vaovao mba fahany manolo tena tanteraka ao anao ary anaja ny fiapetra rehetra napetraka ao izay fiapetra hitondra fiainana fa tsy loza matoko sy minary izay fa maro no mpanomponao no tapa-kevitra tanteraka ny fikitra aminao ary tsy ho any sarababen'ny olona fotsiny fa mifavaka aminao izay indrindra manoloana ny zavatra karakarain'ny firenena hatramin'ny tompom-pandraikitra ambony mpitantana izay voatendinao nitantan'izao firenena izao tompon'andraikitra ara-pivavahana mba tsy hatsara velatsia fa tena ametraka ny fiainany tanteraka mipelatananao mba hiadanany vahoakanao dia mitenena Jehovah fa mianomponomponao ny anaranao Jesosy, amen. Dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva ary mbola miarabantsika ihany koa nahatratra izao fiafaran'ny taona 2022 izao izay azo lazaina fa taona hipoirany zavatra manahirana maro isan-karazany hatramin'ny aretina tsy fandriam-pahalemana fisondrotan'ny vidim-piainana sy ny loza maro isan-karazany mananotanina manjo ny vahoaka izany rehetrarehetra izany nefa tsy tampoka no nahatongavan'izany fa impiry ianao moa Jehovah-Andriamanitra iray no tsy nampitandrina anay dia matoky sy mino fa ny fiainana ety amin'ity izao tontolo izao ity dia ho raisitsika tanteraka mihitsy mba hoentintsika mandiny tena indrindra amin'ny farataona tahaka izao izay vanim-potoana anaovany tsiraray bilan'ny fiainany andinihan'ny zava-bitany na mety na tsy mety ary andraisany toromarika vaovao indray mba hoentina ho fanatsarana ny fiainana kanefa na iodika vitsika na iodika vanana Andriamanitra ny tompony teny farany ary tsy misy afa-tsy eo amin'Andriamanitra irery ihany ny vahaolana ary izay ny tanjonan-kendren'Andriamanitra tao anatin'ny taona maromaro andraisy lahatra ny olona rehetra mba hiverina aminy andraisan'ny fahasoavana raha mandinika ny bokin'i Daniel isika amin'ny andron'ny Nebokadnezara nisy fahitana nampahitan'Andriamanitra an'ny Nebokadnezara
fa tsy anazava ny bokin'ny Daniel le sika, tsy hoe ho an'ny jiosy izay babo tao ihany no nivatana ny avatra avy ny tanjona ny kendren'Andriamanitra, dia nandresy lahatra mihitsy ireo firenena everina fa jaintilisa babilonianina ireo ahafantatra ny Jehovah-Andriamanitra fa Andriamanitra ny tompo ny teny farany ary tsisy hafa miala manoloana ny fitantanany. Ary izay no tokony hahatonga sainantsika indrindra atsika firenena malagasy izay matetika irery-havantsika fa firenena mivavaka, mba tsy hanao atsirambina ny tenin'Andriamanitra satria lasa ohatra ny fahazarana fotsiny fandinihana ny baiboly fa tsy tena manaraka ny tsipriany izay voalaza ny tenin'Andriamanitra, ka ny antso izay tanterahana manomboka amintsika kristianina na inona fiangonana misy atsika ary mipaka hatrany amin'ny tompony andraikitra faratapiny na eo anivon'ny firenena na eo anivon'ny sehatra ara-panahy mpitantana fiangonana, mba tsy ho lasako vavany takan'ny arina tabebaka ozy ny filazan'ny teny fa tena amin'ny kitso-po no anekena ny famarina ny tenin'Andriamanitra satria tsy tenin'olombelona io, ary Andriamanitra tsy tia famarinana sadasada fa na ianao tena mankatoa azy dia mandray ny fahasoavana avy aminy, na ianao miatsara velatsiza hitantsika tany amin'izay avavalo amin'ny 50 dia halan'Andriamanitra izany. Mifara ny 10 taona ary tsy mitsahatra Andriamanitra mampahery atsika mandrakariva ary manokatra ny masom-panahy antsika manoloana ny toe-javatra mitranga rehetra. Tsy takona fiainana amintsika fa mampatsiaro ny zavatra mitranga teo anivony ity izao tontolo izao ity tao anatin'ny 3 taona, satria nisy toe-javatra izay tsy adino eo amin'ny tantara nanjoa ity izao tontolo izao ity, dia fisiany areti-mandoza izay nandringa ny olona maro tao anatin'ny 3 taona ary mbola mitohy mandraka ankehitriny izany. Tamin'ny farany antsika dia niresaka hoe fivavahana manahoana ny fivavahana ao anatin'ny soratra masina izay tokony ho tanterahan'ny olona rehetra tsy ankanavaka ary tsy hijerevana anaram-piangonana izy ity, fa izay le hoe fivavahana momba ny andro fanavotana izay fampahoritena na fifadikanina rehefa nanady ady tetontsika, dia tsy le fifadikanina tendrena amin'ny andro anankiray fa nazavaintsika azy mbola miteo amin'ny fanazavana fa fifadikanina fiainana. Ahoana no atakaratsika an'izany dia fahazotoana mandinika ny tenin'Andriamanitra mandrakariva fa anatin'izay fifadikanina fiainana izay dia fantatritsika tsara raha ny nanady aditsika ny soratra masina, tsisy olona tokony hiditra amin'ny fifadikanina raha tsy matsapa fa nisy loza niatra amin'ny lafiny anankiray na loza efa hiatra ary izay loza mananotanina na niatra na mananotanina izay dia tsy tonga ho azy tsy etraketraka avy amin'Andriamanitra fa vokatry ny fiodinan'ny olona tsy mankatoa ny tenin'Andriamanitra dia avelan'Andriamanitra hitranga izay loza izay, kanefa miafina ao ambadika izay ihany koa nefa ny fitiavan'Andriamanitra satria trompetra tsofin'Andriamanitra mba hahatonga ny olona rehetra hitodika amin'ny hiverina aminy, hivavaka marina ozy tsika, hitandrina ny sabata marina ozy tsika, hifady anina marina ozy tsika. Famarinana ara-tsoratra masina izay, ka raha fifadikanina fiainana mandra-piavan'i Kristy no tokony fa ny tompom-pivavahana tanterahan'ny olona dia mazava ho azy ary voaporofo fa tsy mitsahatra ny loza mandra-piavan'i Kristy eny amin'ny ranoman'ny lanitra, ary izay loza miatra izay dia manjoa ny marina izay mino an'Andriamanitra, manjoa ny olona tsy mankatoa ny tenin'Andriamanitra fa ny fomba fisehoany fotsiny samy hafa
ny olona mahatoky an'Andriamanitra arovana ny amin'ny loza fitaintainana ao aminy setraikan'izay loza zay manjo ny olona rehetra rehefa hitantsika tany amin'ny Mateo 7 zany mba tsy hisy ampanantena zavatra pokaty ny olona rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao de miadakadana fa hitantsika le lehilahy endry fanoharana nataon'i Jesosy sy lehilahy adala ny lehilahy endry de oharina tahaka ny lehilahy manantsaina zay nanaovana ny tranony teo ambony vatolampy ary zay lehilahy endry zay de reo nandreny teny ozy ka nankatoa de tonga ny revi-doza ny ranonorana ny rika namely an'ilay trano fa tsy nianjera zany trano zany fa ny lehilahy adala kosa de reo zay nandreny teny kanefa tsy nankatoa ny teny de tahaka ny lehilahy nanorona ny trano tambony fasika tonga ny loza revi-doza ny rika namelin'ilay trano loza ny fianjera mitovy ny zavatra mitranga na tam'le lehilahy manantsaina endry nandreny teny ka nankatoa na tam'le lehilahy adala nandreny teny fa tsy nankatoa mitovy ny loza ny anjady taminy fa ny fitrangany fotsiny de ny ray tsy nianjera ny trano ny ray loza ny fianjerany ary zay ny tokony hisaintsainantsika hoe ny zavatra mavy ohatra fotsiny hoe midangana ny vidim-piainana tsisy mahazaka an'izany ange raha mbola nofo fa tsy hoe matoky an'Andriamanitra ianao de tsy misondrotra ny vidim-piainana fa na mino an'Andriamanitra tahaky ny inona ary ianao hiaran'izay fa saingy ny olona miaraka amin'Andriamanitra de mahita lalana fon'Andriamanitra hamelomana azy fa ny olona tsy mino an'Andriamanitra de himonimony-davy eo de hiaran'ny loza ary zany rehetrarehetra zany no tokony ho saintsaintsika ary zay no mahatonga antsika mampatsiaro tao anatin'ny 3 taona coronavirus nandrepaka ary mandraka ankehitriny mbola mitohy le izy tsy mitsahatra mihitsy ny loza akoatra ny zavatra hafa manjo fa ny zavatra mampiavaka de hifarany 5 taona inona ny zavatra nambara tao anatin'izay 3 taona zay hatramin'ny taona 2020 2021 2022 ny mahazava-dehibe ny zavatra tian'Andriamanitra ampitaina tao anatin'ny Paska nisy ny fibohana ary tsy afa-mivavaka mihitsy ny taona voalohany tao anatin'ny Paska satria nahoana misy zavatra tsy miady diso zay hovan'ny olona amin'ny famarinana tenin'Andriamanitra ary nampahirezana antsika teto hoe miverena amin'ny famarinana fa io Paska io de ao ny ivo ny famonjena nataon'Andriamanitra ho an'ny zanak'olombelona rehetra de ny fahafatesan'i Jesosy fa rehefa tonga tato amin'ity taona 2022 ty on'tytsika tongavana satria farana ny taona de nisy zavatra natambatra Andriamanitra nitomboka ny taona vaovao tamin'ity taona 2022 ty ny andro sabotsy na sabata lava ny fanazavana nentsika nandritra nyity taona ty nanazavana tonga ny taona taom-baovao ara-baiboly sabata tonga koa ny Paska tamin'ity taona ity navondron'Andriamanitra tao anatin'ity taona ity daholo amin'ny famarinana tokony ho fantatra rehetra zay ny afara tany amin'le didy faefatra zay mbola manambara Paska ihany de zao Paska tamin'ity taona ity mbola sabata ihany ary zay no nahatonga antsika ny resaka hoe taona manahoana ity taona ity sabata lehibe an' Jehova Paska lehibe an' Jehova rehefa nijerevana hifarana koa ty ny taona mbola sabata ihany koa ny fiafaran'ny taona ary misy heviny ao anatin'ny soratra masina zany tsika nefa nyresaka vanim-potoana manahoana zao vanim-potoana endrasantsika amin'ny fiverenan'i Jesosy ary inona no tokony atao de fanompom-pavahana fiverenana amin'Andriamanitra zay no nandraisantsika Isaia 7:15 tena andro fanavotana zany hoe fifadikanana fiainana ary ny zavatra manaitra
de zao nanomboka ny taona sabata ifarana ny taona sabata lehibe an' Jehova. Ary rehefa vita zay de tsy gagitsika tapitra ny taona 2022 hiditra ny taona 2023 misy zavatra tokony ampisaintsaina ny olona ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Ary raha miverina any amin'ny tantaran'ny zanak'Israely satria ilay Paska mitotona tao anatin'ny andro fafitona ny andro sabotsy na ny andro sabata de mampatsiaro ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta, mbola tsy tafavoaka tao amin'ny tany Egipta. Ary filazan'ny soratra masina azy moa rehefa tena mandinika tsika ny Paska Jehova de ambarany sabata lehibe ihany koa any amin'ny filazantsara ny Jaona. Andro fitsaran'Andriamanitra, hitondran'Andriamanitra famonjena ho an'ity zao tontolo zao ty, ary misy fepetra napetrany tamin'ny olona mba ho arahany satria anomboka hivoaka izy. Tapitra ny sabata lehibe an' Jehova tamin'ity taona 2022 ty. Tapitra le Paska lehibe an' Jehova zay nitambatra tao anatin'ny sabata zay tandindo ny famonjena napetrak'Andriamanitra mba hahafahan'ny zanak'Israely mivoaka ao amin'ny tany Egipta fa ho antsika amin'izao vanim-potoana zao mba hahafahantsika ho afaka mifangajany ty zao tontolo zao ity. De nazavaintsika hoe izotra hiala tao amin'ny tany Egipta andeha ho any amin'ny tany Kanana. Samy manantenange ny olona taona 2023 izy ny tsy miandrandra hoe tena mba ho tao pasoavana, ho tao pitahiana, ho tao pilaminana de atao daholo ny fomba rehetra andresina lahatra ny olona hoe de matoky ianao fa isy fahasoavana hirotsaka e. Ohatrany tsy te hijery tsony ny soratra masina fa raha mijery fotsiny tsika ny famarinany soratra masina hoe Kristy angeo amin'ny hevitra masina indrindra manatanteraka fanompoam-pivavahana de andro fanavotana lehibe ho an'i Jehova ihany koa e. Fa ny fanompoam-pivavahana mifanindran-dalana amin'izay Kristy mifona ho antsika ao amin'ny hevitra masina indrindra ny an-tanimpy zany de ny fampahoritena ny fifadikanina. Kanefa matoko miditra amin'ny fifadikanina de ny zavatra azo antoka tsy mitsahatra zany loza, tsy ilaina ny fifadikanina raha tsy misy loza. Kanefa tsy afaka mifady aminy ianao raha tsy mahatsapa fa nisy fiodinana tao aminao. Ary ny zavatra andrasan'Andriamanitra de ianao andray fanapahan-kevitra hiverina aminy, hiverina ho amin'ny famarinana, hanajanona ny zavatra tsy mety rehetra fa mba hiaina amin'ny zavatra tsara ary fiainana io. Ary mitsahatra nefa ny fanompoam-pivavahana amin'ny andro fanavotana amin'ny vanim-potoana hitsanganan'i Kristy ao amin'ny hevitra masina indrindra. Kanefa izy tsy hitsangana tao raha tsy tonga fataperan'ity zao tontolo zao ty. Noho izany zany mandra-piavin'i Kristy any amin'ny tahony lanitra, fampahoritena ny tokony ataon'ny olona fa mandindona azy eo foana ny loza. Ka nahiditra ny amin'ny taona 2023 ary tsika tsy mitsahatra ny loza, tsy mampitahotra akory fa io manjo ny olona rehetra. Ary de ahitsika ny toe-javatra mitranga rehetra fa isy ny zavatra tsy ampozina hiatra amin'izao tontolo zao, hiatra amintsika isam-batan'olona fa saingy ny fomba fisehoany amin'ny olona tsiraray avy no tsy mitovy. Hafa ny tantaran'Andriamanitra ny olona mino azy tena mpanompony, ary hafa ny zavatra hitranga ho an'ny olona minimana mpitsofina tsy anaiky ny famarinana ny tenin'Andriamanitra. Mitomboka ho sika ny taona 2022 zay sabatan'i Jehova, Paska lehibe an' Jehova, mitomboka tamin'ny andro sabata, mampieritreritra zany mifarana ny taona amin'ny andro sabata. Taona taom-baovao ara-baiboly sabata, ny Paska tamin'ity taona ity sabata, mifarana zany rehetrarehetra zany de mitsofoka amin'ny taona 2023 tsika. De tsy zavatra tandrametaka na atao fotsiny zay fanandrofiana azy fa avy amin'Andriamanitra zany farana ny taona 2022 miomana ho amin'ny fifidianana tsika. Ary raha vao miomana amin'ny fifidianana de ositsika hoe fanompoam-pivavahana, fifadikanana ny tokony atao. Noho izany
misy loza manano tanynao tsy mora ny andalovana amin'io ary tsy avabelitsika fa tsy maintsy miatra amintsika izany rehetrarehetra zany fa hafa ny tantanan'Andriamanitra ny olona ary tsy mba miangatra Andriamanitra na kely na lehibe na tompona andraikitra ambony na mpitondra fivavahana fa ao anatin'ireny rehetrarehetra reny izay mino an'Andriamanitra hafa ny tantanany olona izay tsy mino an'Andriamanitra hafa ny zavatra hitranga aminy mivokany no tsy mitovy. Rehefa jerevantsika izay telo taona nanomboka nisehon'ny loza zay dia fandresen'Andriamanitra lahatra raha ho an'ny tao amin'ny testamenta taloha ny fijanonana tao amin'ny tany Egipta ke zany izay nefara tamin'ny pasika lehibe izay sabata lehibe fandresen'Andriamanitra lahatra izay rehetra manantsofina tsy ny zanak'Israely irery any nampitaina tamin'ny Egiptianina ke zany fa tsy nin'ny Egiptianina mba hanaiky an'i Jehovah Andriamanitra ahatonga an'i Jehovah Andriamanitra ndray fanapahakevitra hitondra fanafahana ho azy ho tafavoaka amin'ny fangejana tao amin'ny tany Egipta ary zay no nipoiriny zay zavatra nandritra ny telo taona izay ary na dia zavatra anankiroa miavaka ary zavatra telo miavaka nampitain'Andriamanitra tamintsika ny maizy ny sabata, maizy ny pasika, maizy ny andro fanavotana manazava Andriamanitra dia mandresy lahatra izy ekeko zany raha tianao no tafavoaka marina amin'ny lafiny rehetra zany na ho nivon'ny firenena, ho nivon'ny fiangonana, eo nivon'ny tokantrano, eo nivon'ny sambatan'olona mba handraisan'ny olona fanapahakevitra hanaja ny fipetra napetraka Andriamanitra satria tao anatin'ireny loza rereke ny olona tsy matakatra avelan'Andriamanitra hitranga zany mba handraisan'ny olona fipetra mba hierovana azy amin'ny loza na dia arabaka teny ary nisy n'ireny fiboana fitondrana arovava orona ny fanajana ny elanelana ny fanajana ny fahadiovana fa rehefa jerevana amin'ny sehatra ara-panahy dia izay mihitsy angeny tian'Andriamanitra ho tanterahan'ny olona fa iny hevitr'olombelona heveriny fa mety mba hiarovana amin'ny loza fa Andriamanitra manana ny fipetra napetrana izay izy no nametraka an'izany ka ny olona avy ankato fa ny zavatra manaitra nefa raha fipetra napetraka olombelona manaiky ny olona mitondra alovavy izy mihiboka izy manasa tanana izy manaja ny elanelana ray metatra izy fa raha vao Jehova no miteny mba firy na dia ny kristianina azy no manaja ny fipetrapetrakaNdriamanitra fa saingy nisy nyresy lahatra zay no mahatonga antsika miresaka hoe le taona 2022 dia taona ny fandresen-dahatra mba hanajana ny fipetra napetrakaNdriamanitra raha te hazo fiarovana ka ho afaka tao amin'ny tany Egipta zay nazavaitsika satria nyresaka ny fivadikanina andeha andalo hevitra ny zanak'Israely nazavaitsika tany amin'ny Mateo 5 zay mbola hiverenantsika fa ny fiafarany tao amin'ny tany Egipta dia tamin'ny alalan'ny fihinanana ny nofon'ny zanak'ondry miaraka amin'ny mofo tsy misy masirasira ny fanatetiavana ny rano tatongara-barona sy ny tolambaravarina ary ny teny goavana be dia ny Exodus 2:20 ny 7:17 fa raha mahita ny raha eo amin'ny trano izay toeranareo dia tsisy loza andringanana anareo zany hoe loza misy fa ho tafavoaka ny zanak'Israely tapitra taona 2022-2023 miandry antsika ny fifidianana ny afatra ho any anefitra ho aty amin'ity zao tontolo zao ty inona no afatra mampahorotena amin'ny fahadianana fa maninona ny fahadianana mbola misy loza mananontanina tsy mitsahatra ary tsy nambomboarina zany fa naninona tsy tamin'ny taona 2024 no nisy an'izay le hoe nitomboka ny taona sabotsy fa naninona aty akatoky ny fifidianana raha ho an'ny eto Madagasikara no misy an'izany rehetrarehetra zany dia fa manano taminy ao
ny fanakorontanana sy ny zavatra maro isan-karazany ary manomboka hitatsika zany rehetrarehetra zany dia zay ny tokony ho tandremantsika fandresen-dahatra ho an'ny olona rehetra fifadikanana fiainana fivavahana marina fiverenana amin'ny sabata fanajana ny pasika ataon'i Jehova raha te ho tafavoaka ary nizaniza mankatony tenin'Andriamanitra dia hita fahasoavana izy ary zay no nahatonga antsika nanazava hoe hiditra any amin'ny hevitra ary mbola hiverenantsika fa tsy tafavoaka tao amin'ny zanak'Israely raha tsy nanaja ny fepetra napetrak'Andriamanitra ka hivoaka tonga dia hevitra no miandry azy fa saingy natafavoaka azy nazavaintsika teto dia misy lalana voasorotr'Andriamanitra raha te ho tonga any amin'ny tany Kanana zay le fiadanana zay le fahasambarana zay le tany tsy misy raorao dia tsy maintsy mandalo amin'ny lalana soritan'Andriamanitra zay miainga manomboka any amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo ary tsika nahita fa tsy hoe rehefa nandray ny fanasan'ny tompo dia voavonjy ny zanak'Israely fa iny ny fitaovana tsy maintsy nataony satria tahaka ny vatsy omen'Andriamanitra nanan'ny olona hery hoentiny mamakivaky ny hevitra fandraisana fanasan'ny tompo zay halohan'ny batisa zay hitantsika tany amin'ny Korintiana voalohany toko 10 zay madisona ny fampianarana foroporonina rehetra fa tsy mahazo mandray fanasan'ny tompo raha tsy efa vita batisa nefa ny zanak'Israely natao batisa tao amin'ny ranomasina mena meloa ny idirany tamin'ny batisa nefa hiainga tao amin'ny tany Egypta niditra amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo dia tsy gagitsika fa misy antso ataon'Andriamanitra mba hazahoan'ny olona famonjena fa ny lalina tsy maintsy izorana mandray fanasan'ny tompo dia mivoaka dia mizotra dia misy lalina mazava tsara soritany tenin'Andriamanitra zay ianao vao tonga amin'ny tena fiadanana tanteraka ary dia manomboka tapitriny ny taona 2022 na tiatsika na tsy tiatsika miala tao amin'ny tany Egypta miala tao amin'ny tany Egypta fa na inona na inona koa ataon'ny olona fiaingana tao amin'ny tany Egypta tsy ny zanak'Israely rehetra niainga tao amin'ny tany Egypta rehefa tonga ny loza faratapony tao hoe navoaka ny zanak'Israely fa ny antony fivoahana tsy nitovy andeha monjy ny tany Kanana fa nivoaka koa ny Egyptianina rehetrarehetra na tsy nandray fanasan'ny tompo aza nivoaka koa ary lalana ny zorany zanak'Israely noho ny zorany fa ny zavatra niatra taminy tsy nitovy hafa ny zavatra ny tantanan'Andriamanitra ny zanak'Israely hafa ny tantanan'ny Egyptianina zay nini manda ny fepetra napetrak'Andriamanitra Exodus toko 4:12 ny teny fampaherezana ho antsika amin'ity fiafaran'ny taona ity Exodus toko 4:12 dia ny 17:12 ka hatramin'ny 4:12 fa manomboka miainga ny zanak'Israely ary tsika koa namany hiainga zao ary zay ny tsy tokony hanaovantsika tsy rambina zao fiafaran'ny taona zao zay mefara ao anatin'ny sabata tonga ny faran'ny taona inona no ataon'ny olona mba firy amin'ny olona satria sabata io no andeha hivavaka fa dia hitantsika moa ny zavatra ataon'ny olona rehetrarehetra ohatra fotsiny dia hitantsika tonga ny voalohan'ny taona tonga ny pasika mirevirevy ange nataon'ny olona misotrosotro nataon'ny olona manao an'io adalany ao amin'ny andro voatendron'Andriamanitra tonga rehefa ny sabata fifaliana manahoana ny ao anatin'ny olona tsy fifaliana mitsinjony ho avy fa fifaliana hoentina mamevahana ny filany nofo zay teraka loza ho azy ka manao antso fa ny mpotona fandinihan-teny zao fiverenana amin'Andriamanitra fampahoritena fa hiditra amin'ny taona 2023 firy mivoaka no andeha amin'ity andro asabata faraika amin'ny 30 ny volana desambra mba hivavaka ho amin'ny firenena manoloana ny korotana mananontanyna zay fa homaniny io tsy afabela amin'ny eo ka na iodika avetsika na iodika vana vao miala ao amin'ny tany Egypta ny zavatra mitranga dia zao fifadikanana fiainana mandrapatonga ny amin'ny tany Kanana vao misy ny fifadikanana loza
misesisesy mandrama tonga ny vanim-potoana mahatafiditra azy amin'ny tany-kanana ary arao tsara ny soratra masina fa tsy azo lafiny zany ary zay voasoratra Paoly moa dia miteny an'izany voasoratra zany rehetrarehetra zany ozy mba fananarana antsika zay iarany zao andro farany zao firy amintsika mba hitondram-bavaka ny firenena ary zany ny tokony atao amin'ny kristianina mifona ho an'ny firenena mifona ho an'ny mpitondra mifona ho an'ny fanjakana mifona ho an'ny fiangonana zay mini mandà soratra masina mini mandà sabata mini manolana ny famarina ny paska ary zay fifona zay tsy vitany hoe fampofavahana tokony ho tanterahana fa miaraka amin'ny fandresen-dahatra ny manodidina miverena amin'ny famarinana rere olona vita zay le paska lehibe vita ny afatra fialan'Andriamanitra ny enina rehefa tena jerena ke ty taona 2022 ty nomena antsika amin'ny famarinana rehetra de miandry amin'izay Andriamanitra taona 2023 izy ao ananko izy ny tsy akato fa ny loza tsy mitsahatra Exodus 4:7-7 dia zao no soratra hoe ary Mosesy tamin'ny olona aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehova zay ataony anareo anio fa ny Egyptianina zay hitanareo anio dia tsy hitanareo intsony mandrakizay Jehova hiady anareo fa ianareo kosa angina fa manomboka miainga dia io ilay nyresahantsika hoe vita zay sabata vita zay ny paska lehibe an' Jehova midika an'izany nambara tamin'ny olona le famarinana dia tsisy azon'i Jehova atao fa iainga ary iny hitatsika tsy ny zanak'Israely rereny no niainga fa na ny Egyptianina koa aza tena niainga izy ny zanak'Israely niainga netiny Mosesy raha mijerytsika ny Exodus 4:5 ka hatramin'ny 4:10 misy nanambara tamin'ny mpanjakan'ny Egypta fa efa nandositra ny olona zay le fivoahana dia miova ny fony faharosin'ny mpanompony ny amin'ny olona ka ho izy ino no zao nataontsika izao no nandefa ny Israely hiala tamin'ny fanompoana antsika isika dia nasainy no fehezina tamin'ny kalesy ny soavaly sady nitondra ny voaka ny anaraka azy izy ary nitondra kalesy eninjato voafantina sy kalesyn'ny Egyptianina rehetra izy zay samy nisy mpiady avy izy rehetra ary Jehova nanamafy ny fony faharoa mpanjakan'ny Egypta dia nanenjika ny zanak'Israely na dia tamin'ny tanàna avo aza no nivoany ka na dia teo aza ny tenin'i Jehova raha dia famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay tendranareo ka raha mahita ny raha dia tsisy loza ndrikanananareo tsy misakana ny loza tsy hitrango zany fa reo tafavoaka ny zanak'Israely reo ny Egyptianina manenjika ary zay no mahatonga antsika hoe tsy mitsahatra ny fanakorotana fifanenjehana taona 2023 akoatra ny loza zay tsy haitsika mieritreritra an'izany fa arakaraka mamafony olona no mafy koa ny loza hiatra satria tena misy loza ny atra rehefa tena niaraka nivoaka na ny zanak'Israely na ny Egyptianina fa ny zanak'Israely dia reo misy mpanenjika ho an'izay matoky an'Andriamanitra dia enjehana izy ary raha vo manenjika le olona matoky an'Andriamanitra dia ny zavatra azo antoka dia zao mitovy ny lalana izorany lalana iray ihany ary eo anatin'le lalana soritan'Andriamanitra fa ny toepana nentina nandeha tamin'le lalana soritan'Andriamanitra tsy mitovy 7 nanenjika azy ny Egyptianina dia ny soavaly rehetra nitarika ny kalesy ny faharoa sy ny soavaly ny fitaingina sy ny miaramila ka nahatratra azy ny toby teo amorony ranomasina teo anilan'ny Piaherota ka ndrifa mibala zay foana mafy be ohatra ny tsotafavoaka vita ny sabata lehibe vita ny paska lehibe nivoaka ny zanak'Israely vita koa ny taona 2022 mieritreritra ho tafavoaka 2023 fa io zavatra io no hitranga ohatran'ny valalanina le vahoaka an'Andriamanitra le nametraka ny fitokisany tamin'Andriamanitra satria toa ohatrany tsy mitsahatra ty loza ty na dia tsy ringana azy fa ohatrany tena tamy ihany ny loza manenjika vaoriana akoatran'izay zavatra ho atrehana ao ambadika eo
ny 10 ka hatramin'ny 12 ary rehefa mbi akaiky Farao dia natompony zanak'Israely ny masony ka indreo ny Egiptianina tamin'ny manenjika azy dia raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitaraina tamin'i Jehova. Manoloana ny loza izay mitranga, inona tsy antsika tokony atao? Fitodiana amin'ny Jehova. Ary izay no mahatonga antsika hiresaka nambara dia mialoza ny rehetrarehetra izany fa firy raha antsika eto amin'ny firenena fotsiny, firy no andeha hitalao amin'ny Jehova, hitaraina amin'ny Jehova manoloana ny loza mananontanina. Fa ny zanak'Israely teto nitaraina tamin'i Jehova fa saingy tsy vita amin'ny fitarainana izy fa tahaka ny nametsiny an'i Jehova indray. Ary koa izy tamin'ny Mosesy moa tsy nisy fasana vatany amin'ny Egipta no nentinao fahatetehana hevitra izay nahoana no nanao izany taminay ianao ka nitondranay nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Tsy izao va ny tena nolazainay taminao fa ny tany Egipta aok'izay avy aloha ihany izay hanompo ny Egiptianina fa leonay manompo ny Egiptianina toy izay ho fatany ny hevitra te hiverina any amin'ilay toerana nahitan-doza indray ilay zanak'Israely. Ary eo ny tena tokony hitandremana amin'izao vanim-potoana izao, hampahiratra ny maso satria manjavozavo ny zavatra reny sofina andraisana fanapahan-kevitra. Ary io foto-kevitra avy amin'ny devoly mba hahatonga ny olona tsy hiditra amin'ny fifadikanana marina, tsy fehivava fihimonomonina ka lasa any amin'izay nahitana loza indray no hiverenana. Normal zany satria kivy ny zanak'Israely. Mosesy tohatra ny hoe tena mba nitondra azy kanefa ny fitondran'ny Mosesy azy tohatra ny tsy nahitany fiadanana fa loza amin'atambary zany ke ny zavatra iainantsika amin'izao vanim-potoana izao. Tapitra ny taona 2022 hiditra amin'ny fifidianana inona ny zavatra mitranga tohatra ny tsy araky ny mieritreretana ny fitantanana rayonivo ny fanjakana tohatra ny misy loza manjary tsy mieritreritra tsy mahajery an'Andriamanitra fa ny fomba hitantanan'Andriamanitra dia ataony mandalo zavatsarotra mba hizahana toetra ny finoan'ny olona hoe hatraiza ny fanekena ny olona ho tendron'Andriamanitra. Nefa teo anatrehan'izany fantatry Jehova izany dia nanome toky amin'ny Mosesy izy ary izay teny izay koa nampita amintsika hivoakintsika hiala amin'ny taona 2022 tahaka ny zanak'Israely nanomboka hiala tao amin'ny tany Egipta. Tsy efa fifaliana be ve nivoaka amin'ny fanafahany fa izay fahafahana omena ny zanak'Israely izay tsy sotrobe azo, tsy zavatra azo moramora foana fa misy fizahn-toetra mafy mba hijerevana ny finoan'ny olona hoe hatraiza ny fiorenan'ny olona. Kanefa dia mena toky zanak'Israely tsy mbola nitranga taminy fa nampanatenany. Ary Mosesy tamin'ny olona aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehova izay ataonao anareo anio fa ny Egiptianina izay hitanareo anio dia tsy hitanareo intsony mandrakizay. Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa ingina. Moa tsy hitantsika ao anatin'izany va tao anatin'ny telotaona raha ny aretina coronavirus tsy ninona ny fipetrany raisina fehivava ary vava ny tsy teniteny foana mangina. Ary io no afantaranao ny olona mandeha amin'ny marina. Ny olona mandeha amin'ny marina tsy miteny, mametraka tsara ny ary vava. Fa ny olona tsy mandeha amin'ny marina andresy lahatra ny olona anome fo vahoaka hitabataba. Kanefa Jehova ny teny, Jehova hiady ho anareo, ianareo kosa angina raha adika dia zao apetrao tsara ny ary vava ara-panahy maiza mihaino tsara ny Jehova fa mitsofoka ao anatin'ny taona 2023 isy ny ady fa na misy ary ny ady tsy atsika ny ady, Jehova no miady ho atsika taona 2023. Ary izay no mahatonga atsika amin'ny resaka tsy fampitahorana akory ny fisiany loza hitranga satria lalàny ny fifadikanana izany fa ny olona miaraka amin'ny Jehova azo antoka ny fiarovana satria Jehova niady ho azy. Mandoko sy mino any fa nisa tonga saina amin'izao andro faran'izao dia angina mihitsy izy tena efa niadsika teto. Andro mampahoro zao fa rehefa mangina ny olona Jehova no miady ho azy
ndalo toe zavatra sarotsika manomboka taona 2023 matoko ny tenin Jehova ny hiady ary ho an'ny firenena rehetra tsy akanafaka manerana n'izao tontolo izao zay mangina zay le manaja ny fipetrana petrak'Andriamanitra zay le ataontsika hoe geste barrière ara-panahy Jehova ny miady ho azy tsy matahotra ny olona miaraka amin'Andriamanitra ny fisiany loza fa iny ny vomaika mampiorona ny finoany ahoana moa nafantarina fa mahery ny Andriamanitra ivavahantsika raha tsy ao anatin'ny toe-javatra sarotra tahaka an'izany ka raha hiditra amin'ny taona 2023 farana ny taona 2022 fampahoritena ireo olona ny tokony atao fandinihan-tena fivavahana fitarainana amin'i Jehova manoloana ny zavatra tsy zaka sy ny loza mananontanyna rehetra ary ny fiverenana tanteraka amin'Andriamanitra anatin'ny fifadikana sy ny fitomaniana fitandremana ny sabata sy ny fanajana ny afatra ny famonjena tamin'ny andro Paska zay voarakitra ao anatin'ny dity faefatra dia matoko sy mino fa Andriamanitra ny fiadanana omba antsika mandrakariva hiaro antsika amin'ity fiafarany taona ity mba ahafahantsika miatrika ny zavatsarotra tsy maintsy andalova ny taona 2023 ary dia ho hitantsika ny fiadanam-po ao anatin'izany hoe miverina amin'i Jehova zany voninahitra ao n'Andriamanitra rery any vavaksika Jehova Andriamanitra ray misaotranao izahay noho ny alehiben'ny fahasoavana sy ny fiadanana zay homaninao ho an'ny vahoakanao misaotranao no mbola hitenenanao amin'izao fiafarany taona izao mampatsiaro ny zavatra tokony ho ataonay misaotranao satria tsy manafiny ianao amin'ny olonao na hosoana ho ratsy ny zavatra andalovany fa manome kosa ianao ny fipetra mba hananana fiainana feno fiadanana dia ny fanahinao masina ny anteranay omba ny vahoaka malagasy rehetra tranom-pitondra mba ho tafaverina marina aminao atokiny ny teny fikasana izay nomenao hoe Jehova hiady ho anareo fianareo kosa anginy matoko sy mino izay tompony fa ninenina toe-javatra mitranga efa niaro anay ianao nandritra ny telo taona natao izay mbola velonay dia tahaka an'izay fiarovanao izay sy ny fitahinao anay izay nanisa mbatan'olona na ny tokantrano na ny fiangonana na ny firenena no mbola hiarovanao mandritra nyity taona 2022 sy ny manaraka dia voninahitra ho anao ray amin'ny anaran'i Jesosy amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika mandrakariva.